raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'ny zao fotoana izao ny sara azo avy amin'ny zanabolana raha tamin'ny tiany ty natanjaka hatrany ny tsiokan'ny varatraza indrindrindrindra tamin'ny ilan'ny tsinanany nosy tombanana mialefi kelikely ny tanjaka an'izay makany amin'ny farany herinandro indrindrindrindra any amin'ny sabotsy anoany vokatray ny maripanatsika zany ny rapisy mbola somary mangatsitsika ny andro ho any voatany sy ny ilan'ny atsinana Madagasikara fa miakatra tsikelikely zay manomboka ny zoma ary tombanana misy fiakarana goavana ho ana faritra sasany ny androny sabotsy izay toy izao ny toetry ny androntsika roany rapiso vao maraina dia izay hatrany ny orana any amin'ny faritra savana lanjoroso sy ny faritra atsinanana mety arahina herika hatrany ny raona mitakovana ho any faritra loatra mangoro sy ny ilan'ny atsinanany faritra nalamanga ary izay koa ny any amin'ny faritra vatovavy ny ambiny dia ny masoandro no mibatoerana ho any rapiso tolakandro misy hatrany ny orana malefa ka any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana sy avony atsinanany nosy mety isy ihany koa ny herikandro ho any faritra alaotra mangoro ny ilan'ny atsinanany faritra nalamanga ary faritra sofia mandraona mety arahina tandrivindraona ny atanin'ny faritra melaky sy ny any menabe ny ambiny kosa dia ifandobiasan'ny raona sy ny masoandro raha ny maripana vovinavina ho an'izay androny rapitso izay eo amin'ny 6 degré celsius ny ambany indrindra hitantsika any vakina karatra ary raha ny voatany hatrany dia tafidina hatrany amin'ny 120 degré celsius ny tombana ho an'ny faritra nalamanga ho an'ny morontsiraka atsinanana kosa 720 ka hatramin'ny 130 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana tafiakatra hatrany amin'ny 730 degré celsius ny maripana hitantsika any Betsibokany ho an'ny androny zoma kosa indray mbola misy hatrany ny raona amin'ny morontsiraka atsinanana nosy izay mety arahina tandrivindraona indraindray ho an'ny voatany kosa vao maraina be dia isy ny zavona ny any amin'ny faritra melaky sy menabe ny tapakandro ariva ny androny zoma izay dia tombanana isy tandrivindraona mandalo any ambiny kosa mandraondraona ny andro toraka izay koa ny any amin'ny faritra androy mety isy ny tandrivindraona ho any tapakandro ariva ny androny zoma izay hatrany raha ny maripana vovinavina dia manodidina ny 420 ka hatramin'ny 420 any voatany zany hoe misy fiakarana izay maripana izay ho an'ny morontsiraka atsinanana ihany koa torak'izay 420 ka hatramin'ny 30 degré celsius ary 130 ka hatramin'ny 730 degré celsius ny any amin'ny ilany andrefana any amin'ny tapiny avaratra andrefana no hitantsika an'izay maripana ambony indrindra izay amaranantsika azy ny toetry ny andro amin'ny androny sabotsy misy hatrany ny zavona ho an'ny avoatany ary saika faritra maro amin'ny avoatany no miandry an'izay zavona izay ny ambiny kosa aloha amin'ny ankapobeny dia maina ny andro akoatry ny tapany avaratra atsinanana izay mety ho lalovandraona indraindray raha ny maripana voavinavinina amin'izay androny sabotsy izay eo amin'ny 520 ka hatramin'ny 720 ao any avoatany mety idina 20 degré ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritry vakina karatra miakatra ihany koa izay maripana izay eo ny tapany atsimo andrefany Madagasikara iny ny ambiny kosa tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana amin'izay androny sabotsy izay hatrany izay ny mety eo tamin'ny tian'io ty ary raha fitsinray fotoana manaraka veloma ty